Folo taona an-terivozona io no ditsaina voaka ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolikolina ny pôle anti-corruption ho an'ireo tompon'andraikitra teo aloha miisa telo teo anivon'ny orinasa JIRAMA. Voakasika izany vonjy-Andriamanga izay efa tale jeneraly ny orinasa mpanjakana ity, Rivotra Daniel tale jeneraly mpisolotoerana ary Lasasy izay tale jeneraly efitra tamin'izany fotoana izany. Samy tsy nisy niatrika ny fitsakana azy moa ireto tompon'andraikitra teo aloha teo anivon'ny orinasa JIRAMA ireto raha ny vaovao voaray. Ankoatr'izay ny fandovana onitra amin'ny orinasa JIRAMA mitentina 2.5 miliara ariary. Fanodikotonam-bola, fanarota-pahefana, famitsim-bola sy ny firaisana tsokombakomba no iapangana an'ireto tompon'andraikitra ireto. Piasa misa 770 no niakatra teo anivon'ny paky ny alatsinainy teo ary tsy nifarana amin'ny fotoam-pitsarana raha tsy omaly talata alina. Ankoatra azy telomenadareto moa dia nisy tamin'ireo piasa teo anivon'ny orinasa JIRAMA ireto no nahazo sazy voaheloka, nisy kosa ireo nahazo fahafahana taorian'ny fitsarana azy ireo. Eo amin'izay orinasa JIRAMA izay ihany dia Averina ao anatin'ny 10 andro ny herinaratra ho an'ireo mpanjifa eto Antananarivo izay nisitraka izany teo aloha saingy tapaka noho ny olana ara-teknika fanesorana kaontera vokatry ny fikatsoan'ny index ohatra na ihany koa ny resaka osika na ny fahasimbana na ny fahazoavana hafa sy ny halatra taribin-jiro ihany koa izay nampitohy amin'ny kaonteran'izy ireo. Natomboka androany ny asa ho an'ny eto Antananarivo ary haritra 10 andro izany raha ny vaovao izay nampitahin'ny orinasa JIRAMA. Tapabolana kosa ny faharetan'ny fanatanterahana izany any amin'ny faritra noho ny mbola fitaterana ny filohan'izy ireo araky ny fangatahany. Paikady napetraka ho fanatsarana fifandraisan'ny orinasa JIRAMA amin'ireo mpanjifa izao atao izao raha ny voalaza. Milaza ny iroso amin'ny fanatanterahana ireo asa fangatahana fampidirana herinaratra indray moa ny tompon'andraikitry ny JIRAMA ao aorianan'izao. Nidina tamin'ny faritra vakana karatra iny androany ny filohampirenena Andry Rajoelina tao an-tany fotsy taona nanombohan'ny diany izay nizaran'ny kara-tany miisa 503 ary 3 alina ho an'ireo tantsazay mpamboly tany an-toerana. Nisy ihany koa ny fanokafana ny toeram-pitsaboana CSB II tao amin'ny fokotanan-dohafotsy. Nangataka moa ny filohan'ny Repoblika ny mba hanokafan'ny mponina ao an-toerana ny fon'izy ireo satria efa misokatra ho an'izy ireo ny fony ka nametraka fanamby izy ny mbola hitondra hazavana ho an'ny isan-tokatrano. Taorian'ny taona fotsy dia nikisaka kely nakao ny distrika n'Antsirabe faharoa ny filohan'ny Repoblika ny tolakandro teo nanolotra ny tetezan'ny manandona ho an'ny mponina tany an-toerana. Nipatany fandresena ny ekipa malagasy avy amin'ny Université catholique de Madagascar rehefa nifanandrana tamin'ny école de management de la francophonie nandritra ny fifaninanana tournoi de débat interuniversitaire de la haye. Isa 10 na elanelana ny ekipa rotota tamin'ny noty izay azon'izy ireo 7 noho ny 950 ka nandreseny ny ekipa avetsy Ambatoroka anti école management de la francophonie ity. Miakatra amin'ny dinga manasa-dalana noho izany ity ekipa malagasy ity izay efa natratra izao dingana izao tamin'ny taondasa tamin'ny taona 2024 ka resin'ny Université Polynésie Française tamin'izany fotoana izany. Eo amin'izay fifananana izay hatrany ihany koa dia misokatra hatramin'ny 17 ny volana Jona izao ny fisoratana anarana ho an'ireo maniry indray anjara amin'ilay fifananana Challenge Startup de l'année andiany fahaefatra izay karakarainy Total Energy Marketing Madagascar. Afaka mifaninana avokoa ireo tanora izay mpandrarama manana orinasa ny orina latsaky ny 3 taona na ihany koa ireo izay manana tetika asa. Tanora 12 hatramin'ny 13 taona moa no afaka mandray anjara amin'izany fifananana izany. Famatsim-bola mitentina hatrany amin'ny 30 tapitrisa ariary sy fanampiana amin'ny fampahafantarana ilay orinasa amin'ny haino aman-jery maro hafa no isan'ny loka izay omena mpandresy amin'ity fifananana ity.